Ampifaliana tanteraka tompoko lasy tompoko vavy fiaino iarabananao izay mpanaraka tsy tapaka ny fahita lavitra sy ny onjapeo MBS amin'izao alina izao tonga soa atao anatin'ity fandarana dinika ity asaina mpanajana ianao anaraka izany ny hatramin'ny afarany olotsotra no nezahana ifampiresadresaka sy tafatafa amintsika amin'izao alina izao a Andriamatoa Razafy Mahandry Edgar no vahintsika voalohany miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny plateau ny diniky ny MBS. De fifaliana ho an'ny Edgar koa no miarabanao Monsieur Germain ao anatin'izao tenky zao ary mirary sosady eto am-piandohana mba andeha hatramin'ny farany mba ionatsika eto androany fa de makasitraka indrindra. Zay ny vahintsika voalohany fa ny vahintsika faharoa de Andriamatoa Rabefary Jacques izay olo-pirenena tsotra ihany koa miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny plateau ny MBS. Miarabanao Monsieur Germain de miarabany eto amin'ny plateau miarabany teknisianina rehetra de misaotra an'izao fandarana dinika izao na niantso anay fa tena zava-dehibe tokoa no hitany ambany ravinany raha tanteraka somatsara araka ny tsakasendava n'izay programme mbakasanay atao. Eny ary tsara patsahivina atsika mpijery sy mpiain'ny fandarana aloha fa ry zareo de olotsotra avy any amin'ny commune Ambanivohitra any Ampangabeny zany hoe ao anatin'ny district na Ambodratrimo teboka maromaro ary iompana tanteraka ao anatin'ny resaka fiainam-bahoaka eny fotony ny resadresaka zay ifanaovana eto ao anatin'izay dia iroso avy hatranintsika ao anatin'ny ady hevitra ary ny fantanina mipetraka voalohany zany satria be deabe ny olo-pirenena zany tahaka anareo ihany koa miaina eny Ambanivohitra eny manahoana ny resaka fitantanany raharaha eny fotony amin'izao fotoana izao indrindra fa hoe ny fiainam-bahoaka eny fotony. Misaotra betsaka Monsieur Germain fa mahafinaritra le fanontanianao fa raha hitantarany momban'ny ny fotony de tena lava be nefa ho fitipiteniko de tena zavatra manonja be ny tena ho resahako aminao fa matoa zay tonga eto dia ny vahoaka mihitsy natonga anay nananerin'ny tenanay akaty hoe be loatra le olona miteny aminay sy mitaraina ka raha niretsaka momba fampandro ny fotony no jerena na fitondrana ny amin'ny commune de azavaina aminareo hoe tena velo taraina aloha ny vahoaka velo taraina ny vahoaka satria mikorotana lasa ohatrany hoe lay politika aty ambony aty lasa mitondra ny kolerany any ambany any koa ka le olona zay manana kolera manana firehikevitra hafahafa zay aloha de tena mavita mihitsy eny an-dalana mila tsy hitovy hevitra ary zany no mahatonga ny antsimandry ary mahatonga ny olo hoe mba iza mihitsy re antsika aty mba afaka mba mandeha mitondra ny hevitra aty Ambanivohitra marina fa misy ihany ny solom-bavambahoaka nefa rahantsika mahita fa ry amin'ny mifanohitra sy ny mpanohitra sy ny anina no misy fa le any Ambanivohitra ifotony tsy mba voalaza mihitsy ary zany natonga nay nanapa-kevitra hoe alao azy zay andray fitarainany reto vahoaka reto de hitondra ny hetaheta sy ny fitarainan'le vahoaka zay tompoko natonga ka raha zany no resahana tena amin'ny ankapobeny aloha raha eo amin'ny commune Ampangabe Ambanivohitra Ampangabe district any Ambodratrimo de ho zay hoe misy aloha mandroso ny tsara fa misy ny ankapobeny tena ny andro tokony ny ilazako azy tena tsy mety fa mampitaraina vahoaka zay ny azo ambara ka raha ohatra maheno an'izao nareo vahoaka any amin'ny commune Ampangabe de ny tsara ny zavatra ambara miaraka amin'ny Monsieur Germain eto fa sao de mbola hitondray koa le toetrany le hoe reny ekipa amin'ny andaniny reny fa zay aty ka le maizy manko mahatonga zay le mahita tombotsoa zany de mitomano anina foana fa le tsy mahita tombotsoa tena velo taraina ary raha no mahita tombotsoa vitsy fa ny akamaroany ny olona de tsy mahita tombotsoa zany fa de mbola miroso amin'ny fanontanianao moa raha fa vetsika fa de zay aloha ny azoko ambara. Eny ary mbola zay resaka hoe fiainany eny fotony zay ihany manahoana ny fahitanao an'izay resaka hoe fiainam-bahoaka eny fotony zay. Raha ny fiainam-bahoaka eny fotony moa de ngamba ny tsy ho ampikotsony ny tenin'ny zoko iray aman-dreny tatsy fa le fanontanianao Monsieur Germain no averiko kely le izy hoe raha ny tombotsoa eny fotony de ngamba ny raha ho tenenina hoe ny zéro isan-jato araka zay taux de croissance mitombo eto amin'ny firenena ngamba ny de ao amin'ny commune na io mipetsaka ny antony mantsy de zao no hoe ny tsy haiko hoe ny telo sa ny enina isan-jato amin'ny vahoaka eny fotony mety mahatombontsoa fa ny akoatran'izay de entina andehanana fandemena saina akana fahefana fotsiny ny zavatra mipotra ka lasa ireo vahoaka tsy mahalala ninindreo no lasa angady sy tohatra ekaran'le olona eo amin'le toerana de manemba be deabe an'le fiainam-bahoaka ary de le potika le fiainam-bahoaka raha fa potika zay moa ny fiainam-bahoaka de tsy afaka miteny tsony satria mona ve moa afaka hitsoka bava
ny malemy ve afaka amindra ka de ohatrohatr' zany zavatra misy eny aminay. mahitsy be ty fantaniko ty mbola manodidina zay ny hoe ahoana zany fahitanareo an'le fitantanandraraha raha ohatra ka hoe resakitsika zany a ho an'ny commune ampangabe manokana zany satria arak'le lazainao teo hoe mizara roa ny vahoaka misy an'izay hoe ekipan'ny mpanohitra ty ekipan'ny mpitondry ty manahoana fahitanareo an'izay zavatra zay zany eny fotony ny azo ambara zany de am'izao hoe tonga de ady mahitsy fantany mahitsy koa zany manamaly azy ny zavatra misy eo a dia raha nyresaka momba fitantanandraraha fotsiny de azo lazaina hoe zay mety am'ilay mpitondra mihitsy zany no atao misy mpanolo-tsaina ingeo hoe filakevitry fa rehefa mba manadiady an'ireny filakevitry reny ny tena ndrany hoe misy zavatra tsy tao anaty fivorina mitsanga eny anatin'le fitantanandraraha ary zany zavatra zany rehefa tena dikevitra mino an'le fitarainan'le vahoaka tena marina mihitsy zany le izy fa tena zay mahatonga misavorovoron'ny vahoaka any ary hita fa tena fototra avy any am'ilay mpitondra ny hoe manao an'izay heviny am'le tiany atao zay satria mety ametraka fantanina hoe ina ary le zavatra tena hoe ny heviny ihany ny tiany atao de azavaiko etony hoe misy zany teo ny fioboana de misy ny olona mba mividy tany de hoe misy fotoana tsy de azo andehanana any ambirao fa ty ambany ary tena misy vavolombelona mihitsy ary nametraka fantanina hoe ny fitenarinana hoe jerevony ane toy ny taratasy maninona re raha tena hoe zany ny tena mangarara hoe tena mandeha ny fitantanana maninona tsy tao ambirao no atao fa le olona maromaro hoe mba tsy tenako maro hoe vitsivitsy nefa niteny tamiko ny hoe isaky misy tany hovidinay de anohony taratasy de mampagaga fa ao anatin'ny fotoana na le amy 12 le fa midiny na ny ariva ndraindray na amy fotoana zany de any an-trano ary tena miteny tamiko le olona tia ny taratasy ny ahako ary ny zavatra mampagaga any an-tranony be ny tanàna any an-tranony be ny tanàna le fa tsy zay mahatonga amy teny hoe andrasy fa tena ivononary ah hitondra ny hevitra reo fa mijoro kosa nefa mifahamarinana anareo raha ohatra tena hoe nareo marina nitratran'zany zavatra zany de niteny le olona toy ny taratasinay ny zavatra anakiraiky io maninona ao anatin'ny resaka momba fananatany na fanoratana tany vidina nisy taloha ny hoe domenina mihitsy nametraka any hoe raha mividy tany ao de 400 isan-jato mividin'ny tany a tsy maintsy ho aloha ao amin'ny arrondissement anaovana le fampivarotana de nienao 10 isan-jato izy tao arina de nefarany zany ozy hoe misy efateraka ve le 7 isan-jato zany janona teo 10 isan-jato de hitanao am'zao zany le izy a fa tsy araky le vidin'ny tany ray le izy fa lasa ohatrany hoe tsy mandeha am'le hoe acte de vente authentique fa lasany am'le resaka acte de vente sous seing privé de angalana olona zany mahatonga mbola resaka ny hoe le fangalana soniany olona misy olona be deabe manamarina manao soni depoana signature de reny olony reny manamarina fa tompony tany le olona de avy eo zany be ny tanàna ny an-trano manao an'io a de ny olona te hitany hoe mba tsy ho very vola satria mivola efa lasa le tompony tany hoe namidy de efa mividy izy de mba hanana ny taratasy preuve hoe tena mividy ia de lasa sous seing privé rehefa tsy mety satria efa zao efa tsy mandeha tsony zany le fanoratana tany sous seing privé satria iny misy fa iny le copie le hoan'ny acte de vente sous seing privé iny zany a hita mihitsy ny hoe raha misy hoe lenan'ny orana an'iny napotika tsy hitanao hoe laniny voalavo na laniny kazatraka an'iny na very tany amin'ny entana iny de nidikan'izay verina zéro ny acte de vente anao satria tsy manana taratasy tsony ianao hafa ihany zany le tena ara-dalana mpanjakana hoe authentique le acte de vente a de nahanavaon'ny isy ataony ianao zay ny manko ny mahatonga an'le vahoaka any ambanivohitra tsy de mijery tsara fa ny maika mitan'le izy ka na vola ohatriny nandreny ozy izy fitenin'olona raha tanina enina tapitrisa ve ka angalany 10 hetsy de mba raiso am'zany inge enina tapitrisa ohatra de 10 hetsy mahery misy ny sasany mahatratra tapitrisa zany nao le ka zay indrindra vao saika anontaniko anao teo hoe manahoana le vola takina zany ankoatran'ireo atota taratasy ny hoe vola lany ao anatin'le fikarakarana le taratasy ao anatin'le hoe acte de vente mampalahelo ny olona ny olona zany tsy samy teny hoe any am'le olona no mitarainy fa ny tenako zany aloha amy mataoko hoe olo-tsotra sady za zany olona de tena fantatry ny olona any ho an'zay manaraka an'ty fantaran'ity rehefa mivahako ny olana lasa miteraka disidisa de tsy resaka nininona hoe farany mety antany anao fa zany tany ratsony angano lasa tao fa nroana ampanany satria hoe tsy zany be ny tanàna fa de zay fotsiny le izy ny hoe mitaraina ty amiko satria ny olona mieritretra fa mbola mpiasa ao de zay na tonga hoe any amiko daholo satria anao mety antany manino ny olona any aminao mitaraina de inona natonga an'le hoe noroany anao tao anatin'zay aloha iny nipetraka fa zao fotsiny le izy marobe misy ny afafin'le olona any de minampalelo misy boribory tany ray la zay ny fa hoe mitady an'olana satria raha vao nitondra atao zay nomeny filora valo manana
moto commune tam'izay ny nanomboka de raha vao mena moto za mba nahay moto tao anatin'le mpiasa de zany nampianatra amin'ny moto mipiasa rehetra tao azy mba hoe hitondra amina gendarme zay nge ambarako fa tafiditra kely am'izay fa iny secrétaire mpanjakana mididiny gendarmerie mahafantatra tsara fa niarany asa tamin'ny mazorivo zay tam'izany tam'y valo amby valopolo sivinjato sy arivo lehibe nay officier coordinateur anay iny taloha tany mazorivo tao amin'ny premier ministre fa rehefa niarany asa de nanaty moto niona ihany zay de zao zany hoe mandinika izy ny hoe ampahafantarina azy fa nany gendarme tao iza tam'izany mbola tsy ny moto fa za mbola irekiraka nanampina gendarme fa nahay daholy ny olona nany tao amin'ny commune koa ny anahy daholy efa tafita hoe fa havanana amin'ny rehetrarehetra za tsy miteny hoe zay ny nandroana fa za tsy nety ivadika atoko tsy nety ivadika atoko a fa raha vao nanokatra ny atoko timma ny filora valimanana de tao anatiny ahako mpitandrina ny natao tam'izany voalohany filoha de nisy nandeha am'izay le izy hoe raha vao nijory ny timma tam'izany tadidinao tsara ngamba ny tantara fa nanjary ny roborobo dolo na mpampianatra fa nabiazana tim fa salamana tim zany zavatra nisy zany fa noho ny tateorina nyvadika tany amy tetezamita tao ao anatin'ny tetezamita iny tena nanjary nakahala ny olona tsy hoe ny olole fa le mpitondrany hoe za tsy mety hivadika tam'izany hoe andao hivadika asvm efa nanatrika fivoriny asvm maro mio anaty brony asvm mety mahita am'izao fa tao anaty mihitsy nanatrika fivoriny fa tsy nanandraikitra tao na mambra nanjary lasa olana satria raha edgar tsy ny hoe ny fitondrana am'izao ny tsy tiako fa le atoko oatra maillot-na baolina io e raha fa ato anao mpona baolina afaka manao mercenaire anao manampy andralahy fa ny akanjonao kosa hoe za ekipany ihany de tsy tokony iala raha za zao mibary ka mba manampy anao ohatrany tam'le resaka momba ny taloha le hoe any mazenga de mba manampy anao zany manao mercenaire mankano fa anao tsy miala bary de nidikan'izay raha hoe anao raha tim miara-miasa amin'ny filopirenina tsara zany fa tsy voatery hitaritanao hoe tsy maintsy an'ity de raha vao tsy manaraka an'iny ao fa tena nitaraina teny amy chef district tam'izany mahazo mitory anao de tany amy chef district de anao niteniny chef district de any angamba le chef district zay mba maheno teniko ty fa nga ianao tsy nanoana azy ato tamin'ny asvm de ozy ahako raha izay re tompoko no valiteny aloha ito zany nandresakatsika izy zao ny safidy mahalalaka raha azoko tsara zany le fanazavanareo de ohatrany hoe le fanaparapahefana ataon'le be ny tanàna zany no isan'ny olana zany manahoany zay zavatra zay misotranao nameny fitenena de tiako be mihitsy le fanontanianao ary mahitsy de mahitsy ko any amaly azy satria de zao le fanaparapahefana ataon'le be ny tanàna tsy mba nataony ankolaka fa nataony mahitsy rehefa tsy metimety aminy ianao de mivoaka mivaravarana tsy afaka miady amin'ny mpandaobary zay moa le fomba fiteniny fa raha fa metimety aminy ianao na inona fadisonao na inona fadisonao de ao ihany ianao ho amiko manokany za tompoko de tsy za zany nyambany ndatao hoe zany raha nisy ny tim de tim tsy mba nitady tombotsoa fa de tim nahery fohatra am'izay na misy reny teny amamasina na nisy taiza taiza de zay raha moa anisan'ny enjehan'ny kapisaty teo amin'ny le nanaka andalana tetsy amin'ny tetsy niny ty izy tetsy amin'ny tribunaly ninjera tany naty rano tany zany efa tantara tamin'ny fotoanandro zany hoe zany tantara nedinay fo tamin'ity timity fa kosa rehefa nisy moa reny fanonganam-panjakany reny andao hiaraka TGV tsy andao hiaraka asvm tsy fa tim foany zaky ary de raha fa zay rehefa nisy teo indray ny élection ana mairie za any amin'ny hery akavia zany satria ny tim zany hery akavia rehefa tsy any am'le IRK nivadika ny asa tao amin'ny commune de mivoaka mivaravarana ianao izay fanapiarapaefana zay fanapiarapaefana moa tsy napitrako ty fanontaniny nisy zany tao tantara nisy ao amin'ny commune io nisy resaka fampitoriana any mbola mandeha any amin'ny tribunal administratif any amin'ny conseil d'état any de rehefa mandeha any le izy misy lalàna zay eo ngamba amin'ny raha le lalàna no arahana de tsaiko hoe tsy manara-dalàna mantsona ny fitondrana ary mantsaka lalam-pandreana tsy haiko tsony zay toy any fa nisy lalàna to hoe rehefa misy ny atao hoe fandravana didy tsy tokony verina zany aloha izy le izy verina aloha zany samy mbola tsisy be ny tanàna tokony zay zany le izy raha aminama za tsy mahalala lalàna fa kosa hoe nidina avany ny didy de izy mibe ny tanàna rehefa tsy mety aminy ianao de nasorona fa nisy grosy zany nidina avany grosy de mivadiky ny asa tao de hoe ty an'le olonatsy de nentina le grosy lazaina fa nangalatra nangalatra satria eo nefa tsisy course eo aloha fa reo mpiasa reo ihany hoe mafantapantatra de aterina de nentina li de naterina atao am'le raha datoanay de raha naterina atao amy datoanay li de hoe ahoany ty grosy ty mémoire ty efa tam'le 5-6 ty 21 ty ny alavany de 5-6 ty vao hita de
de tsy maintsy maka fanamarina anao zany de za mitsy nanalitra an'io izy mivadika ary fa nalitra azy izy de noho izany ianao zany nangalatra tsy asanao io marina fa tsy asany fa ao kosa tsisy korsy mpanalitra taratasy any am'ireny lavatranin'olony reny de izany rehetra zany ve raha ho tsarainareo mpieno sa nareo mpijery ny hoe fandaminana asa mpanjakana any fotony ve zany sa fanaovana alakibika tsy tiako tare satria hoe raha fa tsy mandany amin'ny raha matobobe ny tanàna de mivoaka mivaravarana ka tsy haiko hoe asa am'ty repoblika faefatra ty ve hoe raha salamika aloha hatrany fotony ka hatrany etapindohany ihany zany dokony marina ny any RMDM tokony efo repoblika fahadimy avozy io lalam-panondrenao de avozy lalam-pifidianana de avozy daholo ny rehetrarehetra satria mampalahelo loatra raha ny any ambany ravinany satria ny antony de izao rehefa tsy metimety amin'ny mpitondra ianao na hatrany ambany na hatrany ambony de akory resy tanàna ianao vo ensika foana eny ianao ia mazavabe zay fanazavanao zay misaotra anao tam'izay fanazavana zay satria mety be deabe mantsy le ny olo-pirenena mametraka an'izay fanontaniana zay hoe mba manahoana moa zany zay resaka fampiaran-dalàna eny ifotony zay fa alohan'ny ivadiako amina loha hevitra hafa de tia metraka fanontaniana ao anareo hoe sao de mba alahelo tseza kosa ary ny anareo anatin'izay resaka hoe be ny tanàna sy ny fanaparam-pahefana zay lay izy tsisy resaka alahelo tseza fa te hisitona amin'ny mpitondra ambaratonga te hisitona amin'ny mpitondra ambaratonga mihitsy aho hoe jerevo tsara fa raha mandeha ny any ambony any de tsy variana amin'ny any ambony any manana député anakiroa zahay solombavam-bahoaka voafidy solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tao ambodratry mo anakiroa de gaga hoe misolombavambahoaka mitondra ny etaeta mvahoaka fa mbola tsy nahita mihitsy hoe ireo solombavam-bahoaka ireo no niteny tamin'ny ainao manjerina tamin'ny radio ny hoe misy tsy mety ary na mitondra any amin'ny fitondrana ka hoe tsy mety ilay fitantananao a satria misy olona mitarainao fa ny zavatra misy tsy fitadavatseza fa filazana ny zavatra marina satria ireo vahoaka ireo zany a anaty-bozaka amin'ny fotsy mitaraina de ny misy miaino zay ny zany fiteny iny misy miaino de misy ny sasany rehefa mba miteny ny ekipan-drareo matatefa io aloha mandeha io misy de io mandeha ekeny zany io misy de io mandeha fa miaritra amin'ny mafy le olo le tsorona aminao otsinitsininy zao raha resaka momba ny resaka fananatany zany no andresako aminao fa tena betsaky ny ady tany fa iny moa tsy voasatsika be deabe tena ady tany takiny iny nao amin'ny commune Pangabe fa de ny zavatra misy de zao hoe mampalahelo a to ohatrany tsy mba voaravina mihitsy lay ady taniny olona fa de miakatra foana eny amin'ny tribunaly miakatra foana eny amin'ny tribunaly fa de manantena ako fa meno an'izao mpitondra hijery akaiky an'zany atao hoe commune Pangabe zany a fa tena misy zavatra tsy milaminao tsorona aminao nge fa misy dossier nge any amin'ny bianco na any amin'ny doliance za tsy hitatara be hoe misy zany dossier rehetra zany fa zao ny ao amin'ilay mpitondra zay moa zany tsy mba manana fahefany tsy mba manana hoe angataka rika hoe asiva inspection na sahala am'zany fa raha iteny zao nareo fa aveo ny hoe misy le telopolo tapitrisandraiky dradrarena amin'ny radio hoe FDL de za iza manana mbara betsaka andreo hoe atao inona andray io satria efa nanana FDL le tam'za mbola atao a nisy natao fa de za hoe any amin'ny tsisy natao le izy tena natao fa ny zavatra nanaovana azy ny tapahana teo amin'ny filakevitra zao nanaovana azy fa noho ny vita le izy hoe ampiasaina am'izao ty fa nga nampiasaina tam'zany tsy nampiasaina tam'le tena nilana azy ka ozy a hoe tsy fanaratsiny zany fa mba hijery zany ilona hoe inona marina le objectif nanaovana an'le izy tonga de any am'izay aloha mbo tozako aminao hoe ho avy ndray le telopolo tapitrisa fa fa nisy FDL natony hoe niofana tam'zany a de tena tany amin'ny mongoty tena le fanambojanary namaranana an'zany fiofanana FDL zany de ny zavatra natao tam'zany tena aloha vakiko eto hoe hoeniny vahoaka mihitsy hoe salle d'informatique ho an'ny mpianatra ny nataonay mazaka ordi efatra ambifolo satria zay ny nangatahany talen sujet efa retraite izy zao mba mety ahino zany nyfoko ny tena sikiponitra zany raha zany nangataka fa rehefa vita le trano efitra kely 2 mètres sur 3 2 mètres sur 3 large ao anatin'io namboarina efa misy seza misy latabatra am'izao fitondrana zao io tam'zany io fitondrana io ihany io efa 12 taona ngeny tao efa efatra 12 taona izy zao fa de tonga miteny rangary hoe ny taux de croissance ohatran'zao ny fanatsarana commune fa mifanatsarana anazy ndray no iny tsy dirako ny a fa le fitarena vahoaka ny nataoko hoe ny vahoaka nge tsy miteny hoe jereny anazy fa mifomba fijery de zany mihitsy aloha raha resaka raha politika ity resaka fifidianana ty zao mbola mampikorotan'olona any satria teneny namako tatsy hoe mbola any amin'ny tribunal administratif
Iny filoam-pirenena mihitsy raha mba mahainao zao tegna hoe sarotiny am'lay lalam-panorenana tsy azo atao mampiasa fitaovam-panjakana na moto izy ny a tena fataonareo nisy zany ohatray zavatra nidinana ho isy vaditany mihitsy vaditany nidina tany fa rehefa tonga teny amy tribonaly aloha hatram'izao za tsy mbola na fa teo manana fanapa-keviny tribonaly fa de miteny fotsiny hoe efa vaditany nidina teny fa ny zavatra nisy tam'izay fotoana zay de hoe raisina fa tsy mitombona manahoana zany fahitanareo an'le endrikendriky ny be ny tanàna zany manoloana zay zavatra zay ny endrikendrika manao ny endrikendrika an'le hoe resaka fitantanana zany amin'ny ankapobeny hoe tena misy fiatraikany ve le resaka hoe nraraha mbola mandeha anatin'ny tribunal administratif izy no efa mitantana misy fiatraikany aloha misy hoany tsara anao misy veny vahoaka izy manao na ino ty zao misy anankiray nanao hôpitaly ary menatra ako zany e tena ity zany toka raha mba mahainao zao filoam-pirenena mety mba angotiky ihany ny eritrerini hoe ny projet présidentiel le hôpitaly manara-penitra ny azakazaka be zary raha ataontsika hoe anatin'ny 2 volana de vita e fa ao ampangabe io namana mahita fa natsona ny fokon'olona ny a de nanangana hôpitaly e fa am'izao zany ny tena raha jerevanany hoe mba midina ny fotony ministère am fahasalamana hoe mba tavita hoe président projet présidentiel mihitsy ny ao hoe projet CSB2 manara-penitra zay no nataony eo am'le plaque eo de projet présidentiel zay eo am'le plaque be nefa ao le izy zao raha mijery anao mba mijery hoe izy reny entreprise manao an'ity fa de tsy resaka be ao hoe ay tsy entreprise tsy entreprise ratsy ve le izy ny tianao tsy mbola niaingy akory fa le ambany le terrassement ambany iny asy le resaka fototra ny natao efa firy volana zay ngambany ataoko hoe efa bolana raha be tamin'ny anynika tamin'ny saoty kely tamin'ny propagande ngambany izy iny no nandeha de hatram'izao izy io zany propagande ny nanaovany an'le izy de rehefa andeha le propagande de tao akaiky ny tao otoy izy ako le tenin'ny rahalatsy nandeha zany le izy tao misy EPP manara-penitra de rehefa tonga tao ny EPP manara-penitra sala trano lehibe anankitelo mifanarahana rehefa nandeha le izy trano lehibe roa ny vita fa tonga ny tsy haiko hoe inspection sa inona avany de hoe tsy ampy io de tsy maintsy nanao efitrano lehibe iray indray tsy fantatro zay volany evin'ny vola aloha le efitrano lehibe iray telo mifanarahana tamy voalohany telo mifanarahana de roa mivita de raha tonga le anina satria isy fantopiasam-pahefana raha sanaty tahinika tsy lany de tsy maintsy natao ndray le ray de vita le ray de raha fa nandeha teo zany le inspection teo de vita le ray de nandeha am'izay le hôpitaly manara-penitra zay ny zokolatsy de nandeha le hôpitaly manara-penitra voato mifototra vita le izy tsy haiko ngambany teo amin'ny ray metatra ngambany atao hoe ray metatra ngambany atao hoe ray metatra satria ngorona zay ny olona mandainga raha atao hoe atsasa metatra keny ao ray metatra nentsika ny teo ara narodana le izy de selena beton de hatram'izao mbola tsisy zavatra miainga tsy misy miaingy de hotoizako kely le izy am'le resaka fanamboaran-dalana io moa zany marché public io misy lalana misy olona zay eo akakinay eo tsy de lavitra ao anatin'ny commune anay izy io zany azo hoe mamolona mafana fo zany sady malala tanana nanao lalana izy nanao inona izy ny vitana fa lazainy ny raha matoby entana fizy ny nanao azy de tezitra mihitsy ny ary mo azafady madame Noro fotra noho ny nanarana hoe fa nga izy nataony hatreo ambaravarany ka hatreo am'le lalana le izy zay ihany nataony fa tsy nataony tsony nitranakany satria ny antony efa mba nisy fotoana ihany nanaovany an'le izy de ohatrany tsy hita voaka angaman'le vola raha mifahalalako azy de alohany namboatra na izy mihitsy nanamboatra azy de izao zao ngamany raha iteny amin'ireo fotoanam-panjakana maefa any ambony any reo hoe fa nga zay moa zao tsy mahazo an'le entretien efa tany am 2004 2006 ny vita ny lalana tsy nisy an'izany na ide indray mandeha ary potika izy ao 2006 nanamboarana an'le lalana de hatram'izao tsisy entretien tsisy entretien eny de hotoizako zany monsieur Germain aloha izy tsy tapitra manko le tegniko fa le projet ny présidentiel nataony manara-penitra efa nanomboka ny dikan'zay zany efa misy financement débloqué ao fahalalako azy matoa nanomboka io ny natonga anteny hoe entreprise izy any nanao azy fa za zany mandinika ny hoe raha entreprise efa vita io fa olona eny toerana eny nampanaovana le izy de lasa ny olona ny hoe ahoana marina raha edgara fa le hôpitaly to fa natony firy volana zay ny adina fototra io ve zavatra misy le plaque izy apotika de io nataoko hoe misitona ny sain'ny mpitondra manahoana marina ny financement n'io zavatra io ary manahoana fa hatram'izao le izy de mbola vao manomboka hoe ho atao ndray satria tsy fantatro hoe inona ndray le izy satria efa manomboka mandeha ve le raha-panjakana ty le fanoto ohatra de mahatonga miteny namako hoe fa de zao ny zavatra misy hoe mikorotana de anao manko miteny hoe manahoana ny fiatraikany misy fiatraikany lehibe mihitsy
io resaka momba ny ady any tribonaly io a any amin'ny fitondrana satria zao ninninna atao ninninna atao de tsy tena hitany hoe afaka manao zavatra ngeda be satria raha tena zavatra ngeda be io zao sahala am'izay fa vito hoe raha ara-dalàna aloha aiza ny financement aiza no mitatana an'io fa matoy zany mbola tsy ara-dalàna ohatrany io a misy olona mitatana financement fa mety tsy ry zareo fa raha zareo mba matahotra ihany izy mety matahotra any kanefa tsy fantatra aloha fa sao za manala azy ny hoe tsy izy angamba no mitatana le financement fa hoe tokony anaraka zareo hoe aiza marina ny financement anaovana ny hôpitaly io satria efa tena plaque be mihitsy mipetraka hoe projet CSP2 manara-penitra ary projet présidentiel de zao zao mbola hoe maafaka mijery fotony mihitsy zany zay ty hijery fa de ambarako aminareo zany zay moa zany raha ny tena marina ny antony mahatonga ny RMDM sy ny filomary karavalo manana foana mitaky hoe ampiaro le mangarahara hatram'izay ka hatram'izao a mbola mitaky azay foana zany avy eo anivony RMDM hoe ny mangarahara ihany no vaolana amy zavatra tahaka zay satria arak'zay lazaina zay hoe tsy fantatra zany hoe iza no mitatana le vola avy aiza le izy nahoana no fototra fotsiny no vita tsy fantatra hoe miainga avy aiza le efa matsina le izy a iza no tetikasa manao an'le izy fa de zay moa zany hoe ampatsahivina ny mpijery fotsiny hoe zay zany no mahatonga ny filomary karavalomana sy ny RMDM mitaky foana zay resaka mangarahara zay somary io vadika aloha hevitra kely isika angamba mahakasika an'le resaka fiainan-tantsaha eny ambanivohitra indray inoko fa mety samy miaina am resaka fambolena sy ny fiompino nareo mirahalaha mianaka angamba ny fantanina mipetraka hoe manahoana ny fahitanareo fomba fiahiny zao fitondram-panjakany zao a ny tantsaha eny ambanivohitra raha ny fiahin'ny mpitondran'ny tantsaha eny ambanivohatra io no ataoko hoe mikorotana satria oa misy lasa kolera anakiroa zany tsy very eny am'le mpiarahamoniny io mahatonga ny olona miteny misy kolera anakiroa ka le kolera le ataoko hoe efa zatra mahazo ve nahita tombontsoa ve mavita tena mandombaravara any mavita tena mandomba raha misy vaovao koa raha misy zavatra tena hoe tombontsoa de vita mihitsy mampahafantatra an'ireny hoe ilazana ny olona any ohatra par silence de reny olona reny de tonga de miazakazaka par silence koa mandeha any tsisy tsony manko fividianana lehibe ny foko tany teo fa tany zay fa 20 teny 20 taona ny zavatra misy ty zao reny fotsiny te hoe jerevy ve le olotsika fa de gaga am'ireny président fokotany reny reny manivana le olona tsy mahalala kory anao vahoaka ry a efa misy lisitra tonga ry hoe tonony misy fifanana teo tadidiko ndre mandeha fifanana ho an'ny fambolena sa inona de nahazo masomboly gaga zako nandeha teo amy birao ao amy trampokolona fandraisa iny reto misy olona be deaibe de mba nanontany fa ino reo fifanana fambolena ay ve misy an'zany efa nisy antso be deaibe tsamanganareo tsy naino tsy naino efa misy lisitra de io listre io zany efa mine de hoe raha vao vita fifanandy mahazo masom-bolo maimaim-pony ianareo fa averina rehefa tonga le fotoana fa tsy vidina fa de averina raha maty moa zany le vary de tsy maverina fa raha miavakatra de averina hitanao am'zany zany le izy ny hoe tena misy ny fanjakana no manome masomboly de rehefa aveo averina le masomboly amin'iny lanjan'iny fa mampagaga fotsiny hoe lay politika zany efa misy stratégie hafa mihitsy hoe lisiro mihitsy le olotsika any de reny ny mahita an'le olona de tonga de gaga anao ao anatin'le trano fiofanana hoe ino ndray de hoe fiofana fambolena de ny eny fotsiny raha aveo de misy ady tsaritaka izy raha aveo ny hoe nyzaraina le masomboly fa ny divany misy tsy hoe sa manahoana ka zay no mahatonga amy teniny hoe mampiady ny olona eny ary Andriamato Zaki inona tena hitanao fa olana fototra ho an'ny tantsaha eny ambanivohitra am'izao fotoana iainantsika zao tena mahitsy ary tena mahitsy ny dadarahalamanina hoe tena faly zay ny azy mba ambedy teny de ny andray tena toka hoe tena mahitsy koa le fantaninao satria raha ny olana fototra eny amin'ny tantsaha no mba hita ny mpitondra fanjakana efa mba naneno ihany ny akovavy tany an-tanàna fa saingy izao rehefa mba misy mpitondra fanjakana midiny eny fotony de voabaran'ireo le somary ao anatin'le eny le mpitondra any aminay tsy mahafaka miresaka amy rakoto na afaka miresaka amy rabe fa ny miresaka amy rakoto de ny zareo fa miresaka amy rabe de ny vahoaka madinika reo rakoto hoe rabe teny aiko vahoaka madinika reo le tsy mahalala nininy reo 5 arivinao ty ny 2 arivinao ty ianao mipetraka eo de iteny am'le niteneninao ty ao hoe inona raha ny tombotsoa aloha ngambany raha eo amin'ny 2 arivo sy ray alina sa 3 arivo sy ray alina eo mpifidy eo anatin'ny commune Mpangabe mety misy 3 arivo ny mahatombotsoa izay namany be ny tanàna ary reo de akamakama sy namanamana daholy le namanamana zany tsy miala mihitsy tsy miala ary io de tsy afaka miala mihitsy satria ny antony ireo raha fa tonga ny fotoana izay mba
ilany ianao de fantany tsara ianao fa rehefa tonga ny ilanao azy de lasa izy mandeha makary any izy mantsy mahazo an'le 2 arivo mahazo an'le 5 arivo ka na le zavatra avany amin'ny fanjakana foibe ile de ataoko hoe valerana 50 000 ariary ohatra fa ny tonga any amin'ireo de analana 2 alina ianao analana 2 alina ianao satria alohan'ny reto zany a efa resy le vahoaka alohan'ny reto a maty rapitso zay maty androany de tena ho teneniko mihitsy moa zany teo amin'ny resaka hoe vatsitsinjo rehetrarehetra reny ny kamakama ihany ny mahazo sy ny namanamana ihany ny mahazo fa teneniko anao tsara zay misy Germain fa teo amin'ny tanàna mpangabeo fa atsaritaka ane zany zarana zany vatsitsinjo zany sy tosika famena satria hoe ao amin'le fokotany kely eo akaikinay eo na ohatry ny ahoana na ohatry ny ahoana na olona manana tomobile na olona manana camion tsy maintsy mena satria hoe efa olona fa ao amin'le tanàna hafa kely zay tena tenako sahirana zany olona zany mivoaka marainy zany 5 arivo nentina zany miditry ny trano 5 mianaka 1 mianaka fa tsy ao anaty lisitra tsy mahazo fa rehefa tonga any amin'le fomba ilany azy am'izay de ty le toto ty le toto ty le kankana de tsy maintsy mihinana ihany satria le hoe alao maty rapitso zay maty androany fantanina kely manitikitika anao hoe inona zay resaka hoe fotoana am'le fotoana ilanan'le olona resahanao zay hitanao any am'le fotoana hoe misy élection de tonga am'izay ny toto ty ny kankana mena kankana aloha tsy mihinana mena toto am'izay satria mbola mipetraka le hoe alao maty rapitso zay maty androany ka androany izy mena 2 arivo de miova ho azy le olona ary tena fa avy eo nefa izy any andavanandro-pena any aminao izy no mitaraina de indrainay moa ny tena mba maha olombelona ny tena de tsy maintsy mba mijery an'le izy ihany mbola mifandraiky am'izay resaka sosialim-bahoaka sy hoe olana eny fotony zay ihany fa resaka tsy fandriam-pahalemana tiako antanina hoe mba manahoana re ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ity commune Pangabe ty am'izao fotoana zao raha ny tsy fandriam-pahalemana any ngamany aloha no tenenina de mampalahelo de mampalahelo tokoa satria tsy fantatro loatra aloha hoe ohatry ny ahoana moa zany lalàna amin'ny fian'ity fanjakany ity lalàna apiraky ty fanjakany ity hoe raha ny fandriam-pahalemana amin'ny resaka amin'ny hoe resaka alatromby io fa ao aminay io moa zany nananganana an'le théorie zay lazain-jareo hoe abattoir nefa théorie moa zany le izy tsy mafemifepetra an'le abattoir fa hatramin'ny isin'le théorie tompoko za ito eto amin'ny plateau ito samy teny aminao misy Germain fa zay nisin'zay théorie zay tao anatin'izay 2 taona zay fa mila isan-kerinandro mipitady alatromby de ao aminay ny mandeha satria raha fa tonga ao le omby tapaka ny tena voditra efa tsy afaka hidirana ntsony ny ao am'le théorie ka tsy haiko hoe noho ny fisiny io ve no natonga an'le fandriam-pahalemana tena tsy ny lamy vakotrano eny atsefasefany moa ny alatralatra madinidika ny alabotra efa tsy tenenina intsony fa de mampalahelo ary de tena mijaly le vahoaka eny zay moa zany mangataka tsara amin'ny fanjakana foibe hoe raha azo amin'ny fanjakana foibe atao ny secrétaire amin'ny didiny gendarmerie hoe mba apure le gendarme ao tanànana eo fa tena raha anakifito izy ny eo commune telo ny didiny telo midadasika be normal raha manjaka be eny le resaka alatromby resaka rehetrarehetra tsy tsy vitan'le gendarme satria lalana any amin'ny 50 kilometra tsy haiko raha 50 kilometra midiny ohatry eo amin'ny commune telo mety ho foifoy ary zay tenako hoe aiza moa nahavitana am'zany nefa gendarme fito gendarme fito mididy an'io commune telo ka iza netezana zany ny eo tanànanay fotsiny tsy haiko tsony hoe raha isan'andro ngamba ny atao hoe misy vakotrano ary misy very ary misy ao ngamba ny atao hoe efa vaovao tsy lavitra tsony ngamba fa ohatry ny raha tena hoe ohatry ny any amin'ny afo be ngamba ny any amin'ny commune manodidina iny de zay ngamba ny azo ambarana azy ndre mato Edgar zay resaka tsy fandriam-pahalemana zay eny tompoko misaotra anao monsieur Germain manomano en'le izy ny zavatra ambara de zao ny tsy fandriam-pahalemana eny aminay a tsy resaka verombiany eny hatrany am'le korotam-bahoaka manko resaka anao tsy mandry fahalemana tsony eny aminay raha fanazavana le izy fotsiny hoe le vahoaka tsy mitovy hevitra tsony fa tsy tenako azay tsony de tsorona aminao ny hoe mba zavatra mety ve isy tona conseil-ny mpitondra mikasika ny gendarme aloha tsy hoe mibaiko ahako fa mba misarika hoe mba raha mety tolo-kevitra hoe maninona re any ampanitokana any ny tsena ny omby any aminay ambatona pokaria meritry atosika reo any ampanitokana ane misy gendarme any ny tsena ny omby
ary any ny fanaovana passeport a misy efidaron-disoma ao ny zavatra mampagaga fotsiny hoe maninona ny omby a tsy any ampanotokana mitsenany omby de efa voasivana hoe misy omby tsy ara-dalàna misy olona mitondra eo ohatra hoe za mitondra omby de afaka tafakatra ao amitsena maninona tsy tonga de any ampanotokana aloha de efa voasivana ny omby hoe tsy ara-dalàna io fa efa voavidin'le olona ndray le izy a de any an-dalana na tonga ty amy toerana de hoe omby tsy ara-dalàna le vola efa voaloha fa ty antoka be no hita le omby avy eo mijanonao a misy de tena atao lavanty ary ny zavatra ambara hoe mivoaka kely aho hoe za olona mpandehandeha any amin'ny faritra Rivomamo iny ao anatin'ny Nambohitrambro na Ambatomanga ndray fa nafatsetsina fa tena milaza aminao a fa ny olona any tena 3 kilometatra miala eo Pangabe fa mpandeha moto amin'io a fa tena ny zavatra hita any a mitaraina very omby ny olona voaingana zao a ny ombon'ny adjoint au maire ao Ambohitrambro very ny mpanaradia azy a tonga ty de izy ary am'le tuerie lazainy zokony any mandeha mijery fa tsy mahita nefa zao ny zavatra mampagaga misy omby tratra ao ndraindray ampidirina fourrière rehefa mahatratraka misy fepotona mozy a hoe ireny ve tsy tokony efa mba maheno daholy na distrika na Rivomamo amin'ny hoe distrika na Rivomamo sanam' zany satria avy any ny be very omby ay le omby misy omby tena tazomina atao fourrière ao nisy anakefatra tao a janona naharitra tao de natao lavanto ny farany ary talohaloha izy moa nisy omby efa maromaro a ny dina natao tao atokotanin'ny commune mihitsy natao fourrière tsy ville ho any nina io a fanotaraina mihitsy le olona tompony hoe tena reo zao de atao ino ozy me mahotrany io fa de natao lavanty ka io no mahatonga teny hoe nyresaka tsy fandripahalemana tsy nyresaka alatroby ihany fa niady tany keo tsy mampandro fahalemana ntsony fa mila ifandrafy satria tisy fakana soni ty zany ndraindray mba itenenantsika vahoaka any Ampangabe koa hoe rehefa misy fakana sonia le hoe teneniny hoe soni momba an'zao soni momba an'zao de nio tsara re fa ireny ndraindray mahatonga ny olona mifandrafy miady satria ianao mijoro vavolombelona manao soni manamarina tany ndraindray de avy eo le olona hoe reny zany ny tena manamarina nefa anjaran'ny dadabe any zany zao fa misy an'le tonga miteny namana hoe mahazo an'ity ve mahazo kely an'le faladi tongotra le hoe solopaladi ve makeny amy commune de mandeha makany zany akory tsy dirako lalina fa tsy hoe manaratsy fa reny zany mba hitaritako mivahoaka any Ampangabe hoe de dinio ihany rehefa mezana soni lavy ty fa io nefa nahatonga zava-doza ao amin'iny satria nyresaka mandeha hoe soni tamin'ny resaka nalaina tamin'ny olona ndraindray nentina nitosahana hoe zany no lanym-bahoaka ho candidat ny erika za tsy teny be an'iny fa soni am-bahoaka hony a satria raha fa natolotra le zany de hoe reto vahoaka nanolotra iny moa anazy iny satria za tsy nanatrika fa de zany ny zavatra hitaraina ny vahoaka amiko ny hoe le izy nge tsala am'zao be deabe ny sonina laina tany amy faritra ndrefa natao fa betsaka nge namana mbola candidat izy tam'zany da mbola resaka momba an'le candidat iny de zao ny zavatra misy ny hoe rehefa mipotitra zany de hoe zay ny nalany azy io candidat mipetraka fantany hoe naninona no izy le candidat ny erikany efa reto ny lany fatony de nipotra le izy rehefa taty amy fotoana farany ozy nitondra anaran'olona be deabe vita soni lazaina fa hoe hoavy zany resaka eniny sofiko fotsiny tenenina so de zay ndray no antaon'ny olona ndray hoe avoa iny miampamoaka zany zany an'ny olona zany a fa de milaza izy hoe naka soni tany aminay izy ny hoe momba nyty tany ty fa hoavy mipitsiriky sala am'zao mivahoaka rehefa tonga tarindray le izy ka hafany hoe reto nisy am-bahoaka volazany olo misy natratra efajato olona iny e zay zany a stratégie politique zany a mety azo atao satria zany mety entina miady fa kanefa kosa hoe mba mangataka mivahoaka hoe te dinio ihany le olona fa ty resaka famezamezatsika soni ty ko nge mampididoza ndraindray ho an'ny faritra fa tsy de hoe ho anareo rery a na ho an'le atoko ilandrery maty antoka fa ny commune mihitsy a ny tena hitandodondoza satria rehefa raikitry niady atsanga re amy tribunaly nge de manjary mivezivezy de farany lasa olana be mandamy vola ny olona mamaraparana ny resaka angamitsika satria miazakazaka be ny fotoana ny amaranako azy de mahakasika an'ilay fekevitra satria nisy teboka 40 atao anatin'ny fekevitra zay nataony avy eo anivony RMDM na ny rodobe ny mpanitra ho an'ny demokrasia tamin'ny 7 sy ny 4 ny volana jolay teo a io zany karazana hoe vahaolana ho an'ny fitoram-panjakana vahaolana ho an'ny Madagasikara zany ary soso-kevitra ho an'ny vahoaka malagasy zany ny tena nivohitra tao anatin'izay fekevitra 40 zay de ny hoe ny rosotsika ao anatin'ny repoblika fahadimy raha ny eny fanazavanareo mirahalahy mianaka teo azy zao a de hoe mikorotana ny fitantanany raha-panjakana hatrany ambony ka hatrany amin'ny farany ambany etsy akilany a mantra ny vahoaka malagasy a tsy misy piraharaha tsy misy pijery a tsy tazana ny fitondram-panjakana
aminareo manokana manahoana zay fahitanareo a ny fehi-kevitra zay nivoaka teo anivon'ny RMDM zay ilaina ve ny firosotsika ao anatin'ny repoblika fahadimy vaolana raha amiko aloha de ny firosoana ho any amin'ny repoblika fahadimy de ny vahoaka indray a no mahita an'io de mba samy anaja an'le règle du jeu rehefa mandeha nge ny règle du jeu tsy misy nykorotana fa le tsy fanazarana le règle du jeu a ny mahatonga nykorotana ny hoe maninona ntsala amizao hita ry hatram'izao ke de mampalelo ny commune le hoe miverina nefa tsy natao hoe ny ary amy tribunal administrative miakatra makary am'y de tsy fantatrao zao mahatoky fahendren'ny mpitsara koa ako mba samy tonga saina ny tompona andraikitra fa raha manda efa ho efatra amby folo zao no ety mpitondra anakiray ka anitsakitsaka n'lay fitsipika hoe lalam-panorenana de mba tokony andinika koa mivahoaka e ary na le mpitondra manao an'izay koa za tokony mpandiny teny hoe tena zaka iny tena fositra e asa aloha raha mba mety teniko fa de zay ny azoko ambara eny asy Andriamato Zaki manao ny fahitanao le resaka hoe iroso any amin'ny repoblika fahadimy miombokevitra am'izay ve anao raha izanga mano nametrahana fantanina ary tena nahitsy le fantaninao de ozy a hoe raha nyfahantrany vahoaka ngamba ny tamberina kely any amin'ny aloha hoe raha izany zay mihitsy ny tenen'ny présidentsika io ny hoe rehefa izany no tonga eo amin'ny fitondrana dimanjato mivary ozy izy roa arivo menaka ka itsika vahoaka ny mahoaka amaly azy ho ataoko miamia tsy ataoko zao atsy za moa zany tsy kory mitsikeran'le le mpitondra fanjakana fa mampatsiahy fotsiny hoe efa roa taona fa mimandà moa zany filazan'reo azy de na izany naty zany raha izay any am-pahanyravina any mahalala ihany zay miantso any zay midradradradra ihany zay ary miteny mihitsy ny hoe maninona moa ny tsy misy olona avy any amboniny ve mijery manadiony any ambany aloha nefa raha fa tena mandinika izy andray moa no diovina ko ny tany ambony ary nanitsaka lalam-pandreaka ny asese ary ty to ohatra ny nanao ny zavatra tsy voahevitra ny asese nge mpamoaka didy fotsiny fa tsy mpanao amiko aloha zany ohatra somary mba malalala mpanao tsy mpanao didy izy fa mpamoaka didy nefa izy ndray ty no manome sosikevitra hoe amboary io na mesoky ahoana moa zany firetana ivahoaka madinika azy de todika moramora any am'reto mpitsara maefa hoe ianareo mpitsara nareo no tena zany ministère justice zany ngia mana tena atao hoe raha koatra ny resaka foloalinda de zany ngia mana milahatra eo ambony eo hoe tena tokony tsobakio ny resaka politika zany fa raha izay vahoaka madinika mahatsiaro an'izany hoe tady bakio ny resaka politika zany de inona tso moa mahafirenena nyty fireneny ty lalam-pandrena fa tsy voaja anykio mbola tsy voaja koa zay hoe inona moa mampisalasalatsika raha ndeha hiditra amin'ny repoblika fahadimytsika iteninareo zao hoe izazo i olona io olotsotra any ambany ravina any fa azafady manao an'izany hoe raha ny vaovao sy ny zavatra mba hita amin'ny maso efa tena tsy mifanaraka am'le ny teny ery ny président ny ataon'ny vahoaka ny ataon'ny entité sy ny ataon'ny ambaratonga hafa nyray makany de nyray makany ka ireo rovina ny ona izany zavatra any zany de hoe alao ahitsy alao tsika hiditra amin'ny repoblika fahadimy a alao ny fifidianana ary ny lalam-pifidianana de tena ahitsy koa miaraka amin'ny lalam-panorenana io fangatahako manokana zay ngambany hoe mety misy vahoaka maromaro angamba mety amanapitra isamy maro mety hitovy hevitra amiko am'izany satria le izy ny le lalàna ohatra ny lalàna sadasada hafahafa miditra vato de mivoaka vato de eo ihany miverina hoe aza mampitova-panjakana inona moa zany ny olona ny fanjakana voalohany izay zavatra kely zay hoe de tsy voatandrina ka ngamba ny entiko amarana azy de nozy a hoe aloha ngamba ntsika ary vahoaka malagasy hiditra any amin'ny repoblika fahadimy fa io ngamba mety ahitana mangirana kely hoy ia am'ty fitondrana ty za tsy hiteny hoe izy any lambaoka ny any tsy lambaoka fa de zay ngamba ny tena tiako eny ary makasitraka anareo am'rahala mianaka nanaiky ny fanasana tato anatin'ny fandarana dinika tamin'n'ity alina ity afarana moa zany ny fotoanantsika raha araky ny toromariky ny technicianna ao ambadika ao a tsara verina aminao mpijery sy mpiainy ny fandarana antrany a fa Andriamato Razafimandry Edgar izay olotsotra avy ao amin'ny commune ambanivohitra Ampangabe ao amin'ny district Nambodratrimo no vahintsika teo a teo ihany keo Andriamato Rabefary Jaki izay avy ao amin'ny commune Ampangabe hatrany a makasitraka anao mpijery nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a isorana ny technicianna mametraka ny mandrapita fazadimy fa misy foana ny famerenana ny fandarantsika na amin'ny fahitalavitra na amin'ny radio MBS veloma tompoko